amin'izao andro fahatelo izao. Andeha isika hiara hivavaka mialohan'ny arahantsika mandray ny hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Andriamanitra isaoranay anao noho ny fitantanana mahasoa rehetra izay nataonao tamin'ny fiainanay. Tafahoana eto indray izay amin'ity anio ity, mangataka ny fitarihan'ny fanahinao masina, mitenena aminay Jehova fa miaino anao zahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andro fahatelo tokoa no iarahantsika manaraka androany. Manana toko sy andininy anankiray fototra isika anio dia ny Jaona toko 5:10, andininy 5. Jaona toko 5:10, andininy 5 manao hoe: izao ny voaloboka, ianareo ny sampany izay miray amiko ary izao aminy dia moa be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Amin'ity anio ity isika dia hiato kely mba hiaraka hisaintsaina momba ny fanontaniana manan-danja iray. Ny lohahevitra lehibe izay indresantsika tokoa mantsy androany dia manao hoe ireo vato misakana amin'ny fiainoana. Ireo vato misakana amin'ny fiainoana. Mila miaino isika kanefa misy ny vato misakana. Ahoana ary ny fomba hiainoana ny feon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika? Ahoana ny fomba hiainoana ny feon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika? Mialohan'ny hanombohantsika dia ametraka fanontaniana sarotra aminareo aho. Dia izao, oviana re ny fotoana farany izay nanananao ny arahana samy rery tamin'Andriamanitra. Ianao rery mihitsy, tsy ilay hoe segondra vitsy monja izany, fa fotoana izay tena hoe nahatony anao ka nanaovanao fanahiniana mihitsy hoe hiresaka amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Mety hoe mahalana dia mahalana mety isian'izany fotoana izany, na hoe tsy te hiaino feon'Andriamanitra mihitsy fotsiny izao izany no mety ho zava-misy. Fa satria marobe ireo zavatra misakana antsika tsy hanao an'izany. Misy zavatra marobe izay mety manelingelina antsika ka tsy nahatonga an'izay hoe tena fiatoana tanteraka dia nanao fanahiniana mihitsy hoe hifandray tanteraka amin'Andriamanitra. Izao misy sakana 5 ireto izay ho resahantsika mety mahatonga an'izany zavatra izany. Voalohany aloha dia ny adidy aman'andraikitra. Tototry ny asa, ny fianarana, ireo fiainam-pianakaviana, raharaha samihafa, izany no mameno tontolo androntsika. Eny fa na ny zavatra tsara koa ary mety hoe fifaliana dia mety hameno ny tontolo androntsika. Arakaraka ny hoe hisaintsainantsika zavatra maro anefa dia tsy mahavita anio fotoana iarahana manokana amin'Andriamanitra io tsika. Na hoe ahafahana miato mba hiaonana amin'Andriamanitra. Faharoa dia izao, ny tabataba. Mameno mandrakariva ny tontolontsika ny feo isan-karazany, ny tabataba isan-karazany izay misarika ny saintsika toy ny hoe telefona, ny tambajotra tserasera, mety hoe resaka hifanaovana. Dia na dia hoe indraindray koa na dia hoe ao amin'ny toerana efa mangingina aza isika dia tsy mety tony tsara izany ny saintsika. Izany zavatra izany dia mety mahasakana ny mety hoe fotoana hiainoana sy resahana amin'Andriamanitra. Fahatelo, sakana fahatelo dia ny havizanana. Ary marina izany. Rehefa reraka isika dia sarotra kokoa ny mivavaka na ny hoe mifantoka tsara ao anatin'ny vavaka. Andriamanitra mantsy dia maniry fotoana manokana amintsika. Sainga kely herintsika ao anatin'izany. Mety hoe maniry ihany isika. Fa efa kely ny herintsika noho ny havizanana dia mety hoe raiky toroa azy eo mpipetrahana eo. Na hoe mikipy mivavaka dia adino fa maraina ny amen.
zay tsika izany, mety efa nandalo an'izany daholo. Ny fahaefatra izay ho resahantsika dia ny fanaovana andraikitra maro ao amin'ny fiangonana e. Dia izany nefany tsy voatery midika fa tena akaiky an'Andriamanitra isika. Mety hoe mihetsiketsika manao aktivite isika, manao zavatra be da be, dia ohatran'ny hoe tena manompo an'Andriamanitra isika. Mety hoe manao asa fanompoana, mety hoe mihira, mety hoe manao fandaminana isan-karazany, mety manao andraikitra be da be, saingy izao tena tsy rambina ny fifandraisana manokana amin'Andriamanitra. Mety ho zava-misy izany. Ary fahadimy faran'izay ho resahantsika amin'ity anio ity dia ny tsy fisian'ny fifandraisana tena izy amin'Andriamanitra. Tsy fisian'ny fifandraisana tena izy. Mety hoe sarotsarony fotsiny fa tena hoe tsy tena lalina izany ilay fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Misy toko sy andininy anankiray ao amin'ny Salamo fa 4:7-10. Salamo fa 4:7-10 manao hoe: mitsahara ka aoka ho fantatrareo fa izao no Andriamanitra. Mitsahara ho izy, izay ny teny voalohany. Io no fanefitra mivantana ho an'ireo sakatsakan'ny asa aman-draharaha samihafa. Efa mijery vahaolana antsika izao, mitsahara. Ary ireo tabatabana manodidina antsika dia ilaintsika ny mitsahatra mba hialantsika amin'izy ireny. Amin'ny teny Hebreo, raha dika amin'ny teny gasy dia midika hoe avotsory na hoe koa hoe mangina. Izany hoe esory, alefaso any daholo, avelao hiala avokoa eo aminao ireo zavatra manahirana rehetra. Dia ny teny faharoa ao amin'ilay tenin'Andriamanitra teo dia hoe fantaro fa izao no Andriamanitra. Io anie ny tanjon'ny tena fifandraisana aminy. Tsy hoe te halala fotsiny hoe ohatry ny ahoana, misy Andriamanitra ohatry ny ahoana izany Andriamanitra izany. Fa miezaka ny hamantatra azy amaha izy azy mihitsy. Tena hoe miezaka izany ianao mamantatra tsara hoe inona ny ataon'Andriamanitra amiko, iza marina izy, inona ny zava-bitany ary inona ny mety azony atao eo amin'ny fiainanao. Izao hifanakalozy hevitra ny mahakasika ny reto fanontaniana izay apetrako amintsika ireto. Hifanakalozy hevitra hoe inona avy ny vato misakana tena mpitranga ao aminao indrindra. Inona ireo vato misakana hitanao eo amin'ny fiainanao izay manakana an'io fiainoana sy fifandraisana amin'Andriamanitra io. Ary nahoana izany no miseho eo amin'ny fiainanao. Dia izao ary, andeha isika hanao fampiarana na hoe fijerena ireo vahaolana ihany amin'ity resaka ity. Andeha alaintsika sary an-tsaina hoe varavarana io manakana antsika, manelanelana antsika amin'Andriamanitra io. Misy varavarana anankiray izay tokony ho sokafana. Dia andeha hijery ny fanalahidy hanokafana an'io varavarana io isika mba hahatonga ny fifandraisana antsika sy amin'Andriamanitra hisokatra tsara. Andeha ho ampiarintsika izany. Andeha hijery ny fanalahidy voalohany tsika. Ny fanalahidy voalohany izay tena zava-dehibe dia ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra no ahalalantsika ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra. Ao no ahafantarantsika ny feony, ahenoantsika ny feony sy ny momba azy. Na dia minitra vitsy ihany aza, fa amin'ny fotoana tsy miovaova dia efa tena zava-dehibe izany. Andeha ho ampiarintsika izay. Hozy izy tokoa mantsy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 8:100, ny 5:5. Fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Dia mbola manambara ihany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 10:7-20 manao hoe ny ondriko mihaino ny feoko ary izao mahalala azy ary izy manaraka ahy. Izany no manambara fa ilaintsika ny mihaino an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Tena ilaina ny mamaky ny tenin'Andriamanitra.
andeha indray tsika hijery ny fanalahidy faharoa ary. Ny fiderana sy ny fankasitrahana an'Andriamanitra. Manova sy ny fijerintsika sy manokatra ny fontsika ny fisaorana an'Andriamanitra. Manaova ny hira fiderany ary ankasitrao mandrakariva ny zavatra ataony ho anao. Mahatonga antsika ho voasarika kokoa amin'ny fanatrehany izany fanaovantsika hira fiderana sy fisaintsainana fankasitrahana ny zavatra rehetra ataony amintsika izany. Ozy izy ny salamo. Salamo fa 100 dia ny 114. Salamo fa 100 dia ny 114. Midira eo amin'ny vavahady amin'ny fisaorana ary eo ankianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalaza azy. Na miditra ianao na mivoaka dia manaova hira fiderana. Saintsainy mandrakariva ireo fanampiana sy fikarakarany ianao teo amin'ny fiainanao. Andeha hijery fanalahidy manaraka isika. Dia ny fanalahidy fahatelo. Ny vavaka. Ny vavaka. Sainga tsy ilay hoe ianao miteny ihany, fa ilay ianao mihaino ihany koa. Manokana fotoana mangina vitsivitsy. Mandritra n'izany fotoana izany. Na dia tsy miteny ary ianao miantsoantso, fa ianao ilay misaintsaina iny. Dia ohatrany hoe mahatsapa fa tena miresaka manandratra ny sainao amin'Andriamanitra. Tena zava-dehibe iny. Aza adino ny mandray ny afatra avy aminy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ozy izy ny salamo fa 7:7 hoe mitsahara ka aoka ho fantatrareo fa izao no Andriamanitra. Mitsahara dia aoka ho fantatrao fa izao no Andriamanitra. Ny Abakoka 2:1 ihany koa dia milaza toy izao hoe hitsangana eo ambonin'ny fitazanako aho, ahitako izay holazainy amiko. Izany hoe rehefa mitsangana mijoro eo anilan'Andriamanitra ianao dia hoeninao ny zavatra izay tiany ambara aminao. Andeha ary hotarihako ianao amin'ny fotoana izay mahamety anao mba hifanakalo hevitra mihitsy amin'ny ankohonanao angaha na amin'izay olona mifanerasera aminao. Dia hifanakalozy hevitra ity fanontaniana manaraka ity hoe ahoana ary no ataonao mba hamoronana fotoana anankiray isan'andro mba hifandraisanao amin'Andriamanitra. Ahoana indray no hameranao ireo zavatra maro samihafa izay mety hahavariana. Ferana ireny dia mifanakalo hevitra ianao hoe ahoana ny fomba hamerantsika an'izao hoe ahoana ny fomba hamerantsika ny finday na ny tambazotra serasera ahoana ny anokanantsika fotoana. Ahoana ihany koa no hiarovana ny fotoana izay hiarahanao amin'Andriamanitra. Mialohan'ny amaranana izao fotoana fiarahantsika izao ary dia andao isika mba hanao fandinihan-tena manokana. Hiresaka amin'Andriamanitra manokana dia izao, akipio masonao. Akipio masonao dia antanio Andriamanitra hoe inona avy ireo vato misakana izay mahatonga anao tsy handroso. Inona avy ireo zavatra izay tokony hovaina eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Andeha akipitsika masontsika dia hanao an'izay vavaka mangina izay isika. Andriamanitra, ankehitriny dia tsapanay fa be loatra ireo fotoana laninay amin'ny zavatra mahafinaritra anay. Dia adinonay ny fotoana hianonanao. Be loatra ireo tabataba sy ireo zavatra mahavariana anay, avelanay, hibahana eo amin'ny fiainanay, ka adinonay ny manokana fotoana hiarahana aminao. Hifonanay aminao izany Andriamanitra. Niteny taminay ianao tamin'ity anio ity, fa irinao ny fandray aminay. Irinao izahay raha mba hanokana fotoana hifandraisana sy ahalalana anao bebe kokoa. Mangataka izahay, amboary izahay Andriamanitra. Amboary izahay mba hahay andamina ny fiainanay. Amboary izahay mba
hiditra lalindalina kokoa eo amin'ny fifandraisana aminao. Irinay raha mba nifanahinao ny toetra tanteraka ao anatinay mba hahafahanay mahafantatra ny sitraponao sy hanaovanay ny sitraponao. Tario ao anatin'izany sitraponao izany izay Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy manonanay vava.